Nodorana omaly avokoa ireo rongony milanja 1.7 kilao tao amin'ny distrikany Betroka. Olona miisa 2.7 voasambotra nohon'ny fihazonana sy fitaterana ary fikasana hamagatra ireo karazan-java-mahadomelona ireo. Tsy maintsy vita amin'ny ty 420 ty ny concertation hoy maître hanitra. Tsy maintsy ho vita mialohan'ny farany ity taona 420 ty ny fikoanan-doham-pirenena raha nambaran'ny ministra misahana ny ministeram-panjakana eo anivon'ny fiadidian'ny fanavozan'ny republika Ramatoa Hanitra Razafimanantsoa. Mialohan'izay anefa dia tsy maintsy hisy ny fandrafetana ny pacte moral national izay tamberina ndraikitra ataon'ny mpitondra amin'ny vahoaka. Niarahaba ny filoha nohon'ny taona vaovao ny diplomaty miasa eto Madagasikara. Niarahaba ny filohan'ny fanavozana Andriamatoa Colonel Michael Randrianirina sy ireo mpanolotsaina avon'ny fanavozana nohon'ny fahatratrarana ny taona vaovao 420 teny avloha ireo firenena sy vondrona iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara nandritra ny lanonana fiarabany vondrona diplomaty miasa eto Madagasikara. Nampiatsiahany sojaben'ny diplomaty sady mpitondra teny ny vondrona diplomaty eto Madagasikara Andriamatoa Mohamed fa nitondra lesona ho an'ny rehetra ny vahoaka malagasy ary afaka mitrotra manoloana ny tsirariny. Nankasitraka ihany koa ny finiavan'ny fitondrana izy ireo tamin'ny fanomezana lanja ny fanakalozan-kevitra sy fisokafana amin'ny fitadiavam-baolana indrindra amin'ny lafin'ny politika. Mbola filohan'ny fanavozana hatrany tsy hanalabaraka ny tafika amin'izao fitondrana izy ireo ny firenena izao. Tonga niarahaba ny filohan'ny fanavozana sy ireo mpanolotsaina avy eo anivon'ny fiadidian'ny republika ny avy eo anivon'ny filohalindahy malagasy teny amin'ny lapam-panjakana Ambohitsirohitra. Ny fahatongavany ireto farany izay nambarany Andriamatoa filoha Colonel Michael fa mampiseho fahavononana hiara-mandroso mahavelom-panantenana satria mandalo fotoan-tsavatra ny firenena. Nanome tokoa ny filoha fa tsy hanalabaraka ny tafika amin'izao fitondrana izy ireo ny firenena izao. Solombavambahoaka Fidèle Razarapiera anisan'ny tena ahafantarana any ity Andriamatoa ity moa dia ny vavany. Ekena fa misy anaran'olona izay antsoina hoe Petsambava fa Andriamatoa Fidèle Razarapiera raha omena anarana dia mbola mihoatra lavitra nohon'izay ny anarany. Nokian'ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera mivantana ireo olom-boatendry ny timma izay lasa menatra ny ho timma. Ny filoha Ravaly manana marika nefa hoy izy no nanome anjara masoandrony izy rehetra ireo. Ny tena anao teo hoe isika dia manohana amin'ny fitondram-panjakana marina zany. Fa za kosa eto dia miteny fa ny fanohanana fitondram-panjakana tsy midika fa narina amin'ny matimy maranga. Tsy marina zany e. Fa misy matahotra ny joro amin'ny matimy manazy. Ny toerana mandalo a. Netoko timana amin'ny chance atsika rehetra. Président, nomenao anay ny anjara masoandronay. Filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana manohana ny fitondrana misy amin'izao ny antoko timma fa kosa manaramaso ny fizotrany raha ram-pirenena. Tsy fanoherana raha manaramaso fa fijerena ny lalana tokony haleha amin'ny fanovana, manampy manoro ary manolo-tanana mitondra filaminana sy firaisan-kina. Ilaina ny concertation nationale fa ilaina aloha ny fifamelan-keloka sy fampihavanana ny fanovandrafitra sy lalam-panorenana. Tohizana ny fitetezam-pagitra ataon'ny timma hoy Marc Ravalomanana. Nandritra ny kabary ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nilaza izy fa tsy maintsy tohizana ny fitetezam-pagitra ataon'ny timma. Manohana ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana izao ny antoko timma saingy manaramaso ankaiky ny fitantanana ny firenena mba hisiany tena fanovana marina. Ny kandidat Tojo Ravalomanana no lany be ny tanàna ny Antananarivo saingy nisy nanodikodina ny vato ary miandry ny didim-pitsarana izy ireo mahakasika ny fitoriana izay napetraka. Andriamatoa Marie Michel moa dia fantatry ny maro fa solombavambahoaka ny tenany ary ihany koa efa avy ministry ny fanabeazam-pirenena. Nisy moa ny fanambarana izay avy amin'ny ireo olony Marie Michel ao Fianarantsoa ndeha mo arantsika kely ny fanambarana izay avy amin'ny ireo olony Marie Michel. Fanambarana manoloana toetra ara-politika eto Madagasikara ny famonjena ny député any Fianarantsoa Marie Michel dia manao izao fanambarana izao izay vehivavy Mara Fianarantsoa. Voalohany, vehivavy miasa mahefo no fandraisana ny député Michel na teo amin'ny sehatra ny fanabeazana na izy niverina député. Ohatra, raha nisy ministra nahavita sekoly-be indrindra teto Madagasikara dia ministra Marie Michel sy ny sisa. Nahavita izany na tsy lavorary aza izy. Faharoa, vao niverina député izy
dia asa avy hatrany no natao teto Fianarantsoa niarana hita izany isika. Fahatelo, matsapa izahay fa mihoatra ny mety ny fitazonana azy ankehitriny. Vehivavy rahateo ny tenany, mikarakara ny ankonany, ahitana ny tsy fanarahana sy tsy fanajana ny zon'olombelona, ny fehim-potoanany ny garde à vue. Ampanatretena no angatahanay aminao Andriamatoa Président Colonel Mikael, ianareo efa da colonel mpanolotsaina avo. Ianao Ramatoa Ministry ny fitsarana zanak'ity Fianarantsoa ity, ny fahafahany député Marie Michel, indrindra ny fiverenany hanohy hiasa hanompo ny vahoaka ny Fianarantsoa indray hamonjy ny vady aman-janany. Soatra to. Araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Dinosky Space Modia, lehilahy iray nitsoaka vidin-tsakafo sy ofany hotely. Lehilahy iray no karohiny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao nohony izy nitsoaka vidin-tsakafo sy tsy nandoa volan'ny hotely Natria ny tany Mampikony. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa lavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.